Mpanaraka ny fandarana Christine Wivo amin'ny Olivaso radio. Mampitombona amintsika mandrakariva ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anao antsika iresaka manokana indray, mbola ano iny resaka momba ny antsoina hoe tokatrano kristianina. Hotoizantsika zany resaka zany zay efa nataontsika teo aloha moa zany de hotoizantsika. Apetraka ny tompo ao anatin'ny fonay manokana satria anisan'ny tena araky ny nambara ombeny de anisan'ny tena manimba tanteraka ny fiainana kristianina, ny sehatra kristianina, ny korotana mitranga ao anatin'ny tokatrano. Ary ny akabeazan'ny kristianina dia manana an'izany olana zany ao anatin'ny tokatrano. Ary rehefa manana olana ao anaty tokatrano izy de tadidio tsara fa ao anatin'ny tokatrano nefa ny toerana voalohany tena ampisehoany Jesosy Kristy ny fitiavany. Ka raha ao anatin'ny tokatrano no mikorotana ny olona anankiray de mazava ho azy fa mikorotana ny manodidina azy, mikorotana izy any amin'ny toeram-piasany, mikorotana izy amin'ny zavatra rehetra izay ataony, ary de zany ihany koa no mitranga mahatonga korotana eo amin'ny firenena. Ary zay indrindra mba hitondrainay ny anjara biriky sy hanazavanay tsotsotra ny am'zany fiainana kristianina, tokatrano kristianina izany. Ny tokatrano ny havana de mila azontsika aloha fa ny foron'Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany tena institution divine, efa nazavaina moa zany institution divine zany tokatrano zany. Ary ny tena atao hoe tokatrano kristianina raha ny tena marina, mila azontsika tsara ny tena atao hoe tokatrano kristianina dia firaisana ao amin'ny fanalo, amin'ny teny frantsay izy de ataoko hoe fusion d'esprit, ary rehefa aveo kosa de fifankazahoanam-po, union d'âme, union de cœur aveo, zay firaisana ao amin'ny fanahy zay no miteraka fifankazahoanam-po, zany hoe union de cœur, union d'âme. Ary farany indrindra zay vao misy ny firaisana relation physique, firaisana eo amin'ny mpivady zany, relation physique. Ny olana matetika de afangaron'ny olona na atsimbadiko ny olona io zavatra io, afangaron'ny olona na atsimbadiko ny olona io zavatra io, ary miteraka problème ngeza be eo amin'ny fiarahamonina, miteraka problème ngeza be eo amin'ny fiarahamonina satria ny olona betsaka ny mieritreritra fa rehefa misoratra izy de zay ny atao hoe mpivady zay anatrehan'ny fiarahamonina, tsy diso zany. Na rehefa mankany am-piangonana izy de mieritreritra izy fa mpivady eo anatrehan'Andriamanitra, mbola eo anatrehan'ny fiarahamonina zany. Diso tanteraka zany hoe rehefa eo am-piangonana ianao de mpivady eo anatrehan'Andriamanitra, tsy zany izy. Ary normal be rehefa aveo raha lasa mikorotana ny tokatrano, lasa mifanitsakitsaka ny mpivady, lasa tsy miray saina ny mpivady, lasa misara-panambadiana sy ny zavatra maro isan-karazany satria nahoana? Satria tsy misy lay firaisana ao amin'ny fanahy, fusion d'esprit. Ahoana ravana ny ahatonga ny fusion d'esprit io? Satria io aloha zany no hazavaiko voalohany. Dikany hoe fusion d'esprit de tsotra satria io ny tena base ny tokatrano kristianina, fa rehefa tsy misy an'io ny tokatrano kristianina de na inona resahana de tsy maintsy ikorotana io, na inona resahana. Fusion d'esprit de tsotra, Kristy, Jesosy Kristy no eo afovoany, eo afovoany ny tokatrano, eo afovoany ny mpivady. Ary tsy Jesosy Kristy fotsiny no eo afovoan'ny mpivady, fa Jesosy Kristy ihany koa ny velona ao anatin'ny mpivady tsirairay, efa Kristy ny velona ao anatin'ny mpivadiny tsirairay. Inona ny dikan'izany? Olona samy efa voavonjy, olona efa samy nino sy nandray ny asa-pamonjeny Kristy no tokony mivady. Olona efa samy nandray ny asa-pamonjeny Kristy. Zany tsy manakana hoe mety mbola misy olona mbola tsy handray ny Kristy mivady, fa rehefa tena samy ao tokatrano izy rehefa aveo say vao samy mandray ny Kristy
mety izy zany, mety possible zany fa tena somary karary zany fa na izany arany a zavatra tiako tsindrina mazava tsara zany de raha tena te anana an'ilay tokantrano feny fitsarana sy feny fiadanana de tsy misy afa-tsy ny hoe Kristy no ivo ny tokantrano. Tsy possible hoivo ny tokantrano nefa Kristy ry havana raha tsy velona ao anatiny tsirairay izy, zany hoe samy manana ny Kristy na ny lahy na ny vavy. Eto ary ny tiako hazavaina kely hoe ahoana ary zany hoe manana ny Kristy na ny lahy na ny vavy. Iresaka kely filazantsara tsika satria ilaina ihany zany afataratsika an'le izy. Ny dikany hoe samy manana ny Kristy, ny mpivady de tsotra, mila olona samy voavela eloka. Tsy hoe samy manana ny Kristy de ohatra hoe samy manana andraikitra any am-piangonana, tsy izany le izy a. Tsy hoe samy manana ny Kristy de samy ohatra hoe samy manao asan'Andriamanitra, tsy izay le zavatra resahako. Fa ny zavatra resahako de hoe olona samy efa olom-baovao, efa être kristika, efa olona efa samy nateraka indray ary efa manana ny Kristy velona ao anatiny. Ohatrany ahoana zany? Ny dikany zany de tsotra, ny olona efa mpivady de tokony olona samy matsiaro fa efa voavela eloka, efa navelan'ny Kristy ny elony taloha ankehitriny ary ho avy. Fa raha olona tsy matsiaro famelan-keloka, olona tsy matsiaro fa efa voavela eloka izy de ho sarotra aminy ny amela eloka ny vadiny ihany koa. Am'izay zavatra rehetra mitranga ao anatin'ny tokantrano ka mety ampifanditra, mety hisy erreur, mety hisy ady sy ny zavatra maro karazany, sarotra aminao ny amela eloka ny vadinao io raha tsy olona efa nandray famelan-keloka aloha ianao. Olona efa nandray famelan-keloka ianao, olona efa nino ny asa mpamonjeny Kristy ary nandray famelan-keloka. Zay ny zavatra voalohany zay. Faharoa manaraka an'izay, tokony olona mino fa efa maty niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izy. Ina ny dikan'izany? Raha tsy olona efa samy mino fa efa niaraka maty tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana de mbola ho tia tena foana ianao fa tsy hijery iny vadinao io. Lasa fitiavan-tena no mandeha, lasa tsy fitiavana madio no mandeha fa manome ianao mba mila tambiny rehefa ohatra ka tsy mbola azonao fa efa niara-maty tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao de lasa mbola lay ianao no hibaiko anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Manaraka zany de mila mino ianao fa efa nitsangana tamin'ny maty Kristy, resy ny fahafatesana tambiny ota, resy ny fahafatesana tambiny ota. Ary tsy vitan'izay fa niakatra Kristy, glorifie izy ary niverina tamin'ny alalany fanamasina izy de velona ao anatinao. Zany hoe tsy ianao tsony ny velona fa Kristy mivelona ao anatinao. Rehefa tena Kristy mivelona ao anatin'ny mpivady ry havana de Kristy fitiavana, Kristy fifaliana, Kristy fiadanana, Kristy fahonan-tena, Kristy no zavatra rehetra. Tsy afaka ity ny vadinao ianao amin'ilay fitiavana madio tsy misy tambiny raha tsy ohatra ka Kristy mivelona ao anatinao. Tsy possible itia ny vadinao io ianao raha tsy Kristy mivelona ao anatinao. Mety tianao amin'ny fomba ivelana izy, be de be mitokantrano ohatran'izany, tiany satria mety ho bôgôsy na mety ho mba manja, tiana satria mety misy vola, tiana no ny antony maro isan-karazany. Fa matoa ianao mahita réponse hoe fa maninona ny tianao vadinao, ka mahita réponse ianao akoatran'ny hoe tiako izy satria velona tao anatiko ny fitiavan'i Kristy. Rehefa tsy zay ny réponse anao de fitiavana tsy aharitra zay ry havana, fitiavana tsy aharitra zay satria tsy maintsy hisy fotoana tapitra ny antony ivelany hita maso, na antony mety tsy hita maso koa fa tsy maintsy ho tapitra ny antony zay lay fitiavana mila tambiny zay, tsy maintsy ho tapitra, tsy maintsy hisy limitiny zay. Ary amin'ny fotoana tapitra zay de anomboka tsy maintsy hikorotana ny tokantranonao. Raha ho feheziko tsotra aloha ry havana zany de izay firaisany zany hoe Kristy no ivo ny zavatra rehetra zay, olona samy manana ny Kristy, olona samy mahafantatra, mahatsapa, miaina fa velona ao anatin'ny Kristy, zay olona zay ihany aloha no afaka tena hoe hiaina feno an'izany hoe fiadanana sy fitsaharana ao anatin'ny tokantrano zany.
ny ady tsy maintsy misy ravana, ny korotana tsy maintsy misy, ny tsy fitovikevitra tsy maintsy misy. Fa rehefa Kristy no ivon'ny tokantrano, rehefa Kristy no ivon'ny tokantrano, de izay firaisanao amin'ny fanahy zay ambony lavitra, mandamina zavatra lavitra, satria ao anatin'izay ny fitsarana, ao anatin'izay Kristy ivony zavatra rehetra zay ny fiadanana, ao anatin'izay ny fifaliana, ao anatin'izay ny fitiavana. Zay riavana, zay Kristy ivony zavatra rehetra, zay firaisanao amin'ny fanahy zay no miteraka am'izay fifankazona eo apo, miteraka fifankazona eo apo, union dans l'âme, union dans l'âme. Lasa tsy mitady ny azy intsony, lasa mifanara-tsaina ozy ny tenin'Andriamanitra, satria tady io tsara fa rehefa iray ny fanahy anankiray ny ao anatin'ny mpivady, de mandeha ho azy ny fifanarahan-tsaina. Mety isy fotoana, mety isy tsy maintsy misy fifandirana eny, mety misy zavatra tsy itovizana eny, rehefa amin'ny fotoana ny anankiray tsy mifantoka sy tsy mibanjina any Kristy, zany hoe lasa tsy Kristy no ivo, de rehefa tsy Kristy no ivo de lasa misy fotoana mety hikorotana ny tokantrano. Fa Kristy zay afovoan'ny zavatra rehetra, izy miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, de izy mandamina ny zavatra rehetra rehetra, satria rehefa Kristy no ivony zavatra rehetra de amin'ny fotoana ianao mety tsy mifantoka na tsy mibanjina ny Kristy, de amin'iny fotoana iny rehefa raikitra ny fifandirana, raikitra ny korotana, raikitra ny tsy fankazokevitra, de tsy maintsy averin'ny Kristy banjina azy ianao. Ary zay fibanjinanao ny Kristy zay mamazavatra be dehibe eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny mpivady. Tadio ravana fa ny nampikorotana voalohany any Adama sy Eva tao Edeny, de satria tsy mibanjina any Kristy, fa nisy anankiray nibanjina zavatra hafa tao, ary rehefa mibanjina zavatra hafa de voasarika ny anankiray, ary rehefa voasarika ny anankiray de lasa ny fanometsiny, lasa ny fanometsiny. Adama sy Eva ny couple voalohany zay niady mivady ny korotany, i Adama sy Eva ny couple voalohany, nefa ny arany i Eva tsy nanan-drafozana, tsy nanan-drafozana Eva, de raiso sara-tsaina hoe i Eva raha tsy nanan-drafozana fa nikorotana izy mivady, niady izy mivady, ny fanometsiny vehivavy zay nomenao ny mahatonga an'izany, ny anankiray ny alabala tsy za, de lasa nanomboka rava teo ny fifandraisan'ny olona samy olona. Fa itsika am'izao efa misy environnement be da be, misy ny rafozana, misy ny zobavy, ny zoda, misy ny manodidina manan-korotana daholy, manodidina mety hiteraka savorivory daholy ao anatin'ny tokantrano. Ka rehefa tsy Kristy no ivo ny tokantranonao, rehefa tsy Kristy no velona ao anatin'ny mpivady tsirairay, de tsy maintsy isy korotana ny tokantrano, tsy maintsy isy ady ao anaty tokantrano. Ary na Kristy arany ivo ny tokantrano, misy ady foana ao anatin'ny tokantrano. Rehefa tsy mibanjina ny Kristy ny anankiray na ny anankiroa, tsy maintsy misy korotana ao anatin'ny tokantrano rehefa tsy Kristy mibanjinina. Fa ny tombony lehibe kosa ho an'ny olona zay manana ny Kristy velona ao anaty, na tsy mibanjina ny Kristy ary izy amin'ny fotoana voafetra, de sotomin'ny Kristy kosa izy, atsangany Kristy izy, ary averin'ny Kristy mibanjina azy izy, mba hiverina ao anatin'le fiadanana, hiverina ao anatin'lay fitsarana. Zay lo tiako azava tsara ry havana, ary izay ny araky ny teneniko teo hoe miteraka firaisan-tsaina eo am-pivady, miteraka lasa mipetraka ho azy, samy malala ny toerana tokony isy azy, ny mpivady tsirairay na ny lahy na ny vavy samy manana ny toerana tokony isy azy. Rehefa ohatra ka Kristy no ivo ny tokantrano, de samy mahafantatra ny toerana tokony misy azy, dia lasa misy firaisan-tsaina. Ary zay firaisan-tsaina zay rehefa avy eo no miteraka fotsiny am'izay firaisana ara-nofo eo am-pivady, relation de corps, relation ozy izy fa tsy union, relation de corps. Ary ao anatin'izay zay mila azontsika hoe be dehibe ny olona lasa mamadika an'izany, lasa ny relation de corps ny lasa voalohany. Mpivady tsy manana firaisampo
mpivady tsy ray akory ao amin'ny fanahy fa mpivady ara-piarahamonina, mpivady tsy eo anatrehan'Andriamanitra, sa tsy miteny hoe mpivady nakany am-piangonana, satria na nakany am-piangonana ianao na tsy nakany am-piangonana rehefa tsy ray ao amin'ny fanahy ianao, rehefa tsy manana firaisampo ianao, nareo mivady de tsy mpivady eo anatrehan'Andriamanitra aloha, mazava mihitsy zay. Mpivady eo anatrehan'ny fiarahamonina manaika, mpivady eo anatrehan'ny fiarahamonina, mety mpivady ara-pomba malagasy ohatra, na araka ny fomba zay nataonao, fa eo anatrehan'Andriamanitra ny atao hoe mpivady tokana eo anatrehan'Andriamanitra, de mampiseho an'ilay fanambadian'ny Kristy amin'ny fiangonana, satria Kristy ny loha ary ny fiangonana ny tena, Kristy ny loha ary ny fiangonana ny tena. De izay firaisan'izay itsika rehefa tena miray amin'ny Kristy, rehefa tena velona ao anatintsika Kristy, de lasa ny sain'ny Kristy ny lasa saintsika, ary ny vatantsika lasa be sain'ny Kristy. Zay mihitsy ny endriky ny fanambadiana kristianina zay. Zay tena mila azo tsara zay, lasa misy firaisanaina ao anatin'izay zavatra zay. Manaraka an'izay ry havana de ny teny aty hoe lasa misy firaisan-tsaina ary samy mipetraka maka ny toerany na ny lahy na ny vavy, samy mipetraka maka ny toerany na ny lahy na ny vavy. Iresaka kely androany ny momba ny lehilahy, satria ny tena ao amin'ny lehilahy ny tena nametrahan'Andriamanitra ny zavatra betsaka. Mety ho fohy sisa ny fotoana fa ezaka nazava ihany arak'izay azo azavaina ao anatin'izay fotoan'izay. Tadio tsara, ten'Andriamanitra de miteny hoe ianareo lehilahy ho zisy tiavan'ny vadinareo, ianareo vehivavy manekeny vadinareo. Tadio raha lahy malala isany fa itsika lehilahy no premier responsable ao anatin'ny tokantrano. Itsika lehilahy premier responsable ao anatin'ny tokantrano. Na inona zavatra mitranga ao anatin'ny tokantrano de itsika lehilahy ny premier responsable. Fa amin'ny fotoana ny lehilahy tsy mandray ino responsabilité io, de lasa ny vehivavy no mandray ny responsabilité io, ary mivadika tanteraka ny zavatra ao tokantrano, ka lasa ny lehilahy indray no irresponsable. Mila tena azo tsika zay zavatra zay, miala andraikitra, miala adidy, rehefa tsy tsika ny responsable. Ny zavatra nataony Adama ry havana de tadio tsara, fa evane no nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de nanomezany vadiny. Tsy Adama ny teo voalohany fa Eva, fa saingy ny premier responsable teo anatrehan'Andriamanitra de ny lehilahy. Inona ny dikan'izany ry havana? Ao anatintsika lehilahy ny antsoina hoe autorité de domination, ary ao anatin'ny vehivavy ny antsoina hoe autorité d'influence. Mila azo tsika zay, autorité de domination ny ao amin'ny lehilahy, zay autorité de domination ny Kristy izy io rehefa Kristy ny velona ao anatintsika, ary autorité d'influence ny ao amin'ny vehivavy, zay autorité d'influence du Christ ihany koa rehefa Krista ny velona ao anatin'ny vehivavy. Inona ny dikan'izany zavatra zany ry havana? Io autorité de domination rehefa tsy Kristy no velona ao anatinao, de io no mahatonga ny lehilahy lasa midomine ny vadiny amin'ny hery, amin'ny violence, amin'ny lahatra maro isan-karazany, amin'ny didiko fe lehibe. Fa tsy izay ny atao autorité de domination amin'ny Kristy. Fa be lehibe ny lehilahy tsy mahafantatra an'izy io, de lasa manao didiko fe lehibe ao tokantrano. Ary mampalahelo raha ny lasa misy lehilahy mikasitanana, misy lehilahy mieritreritra fa ny vehivavy de fanaka malemika ny vehivavy de atao am'izay tia nanaovana azy. Misy lehilahy zay lasa sanatry fanariana zay mavesatra fotsiny vehivavy, de izay toetra ny lehilahy zay tsy centré en Christ, rehefa tsy centré en Christ ny lehilahy, de io autorité de domination io lasa manimby io, lasa manimby io. Fa ny tena autorité de domination amin'ny Kristy de tsotra ry havana. Ary eto mba tiako ifanipika kely tsika lehilahy, ary tiako azo tsika tsara ty zavatra ty. Jereo ny autorité de domination amin'ny Kristy. Ohatrany ahoana zany autorité de domination amin'ny Kristy zany? Kristy tsy miforcer atsika mihitsy, Kristy tsy manery atsika mihitsy, fa Kristy mambabo atsika amin'ny fitiavany.
ny fitiavany Kristy no mambabo atsika. I Kristy tsy manery anao, Kristy tsy mikapoka anao, Kristy tsy manao didiko fe lehibe aminao, Kristy tsy mampatahotra anao. Tsy lehilahy zany raha ao anaty tokantrano, raha zany ny ataonao anaty tokantrano, raha miteny ajanony fa tsy lehilahy zany, fampisehoana faiblesse zany hoe mampitahotra vehivavy, mamono vehivavy, miseho manenjana vehivavy amin'ny herintsandry, amina violence morale, amina violence maro isan-karazany. Tsy lehilahy zany, tsy lehilahy zany. Lehilahy malemy manao an'izany, mampiseho faiblesse zany. Fa ny tena herin'ny Kristy, jereo Kristy fa Kristy ny fitiavany ny ambabony atsika, lay fitiavany Kristy ny ambabony atsika, ary nanolotra ny aina izy ho mariky zany fitiavany atsika zany. Ary zay fitiavany Kristy zay rehefa velona ao anatin'ny lehilahy, de izay fitiavany Kristy zay no mambabo ny vadiny amin'ny fitiavany Kristy. Ndrôla tsika lehilahy ry havana dia mity ny vaditsika tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana, ary io domination io amin'ny alalan'ny fitiavana, fa tsy amin'ny alalan'ny sandry, na amin'ny alalan'ny vava, na amin'ny alalan'ny fampitahorana. Zay tena mila azotsika zay. Domination de l'amour du Christ, domination lay fitiavany Kristy amin'ny alalan'ny fitiavana rahalahy, dominena ny vehivavy. Toloro fitiavana izy tahaka ny tiavany Kristy, de ho hitanao ny ao anatin'ny tokantranonao. Raha tena velona ao anatinao Kristy, fa tsy possible aminao tsy inona ny ampiseho an'izay raha ohatra ka tsy velona ao anatinao Kristy. Tsy possible aminao satria izay anananao ihany no afaka zarainao. Tsy afaka izary zay tsy anananao anao raha tsy ao anatinao Kristy, tsy afaka izarany fitiavany Kristy anao. Ary zay no natonga na somary lavalava nanazavako hatramin'ny voalohany teo hoe tsy maintsy Kristy no ivony tokantrano, ary Kristy tsy maintsy velona ao anatinao. Satria rehefa tsy velona ao anatinao Kristy, de ho sarotra aminao ny zara ny fitiavany Kristy io. Ho sarotra aminao ny tia ny vadinao tahaka n'ilay fitiavany Kristy. Fitiavana manolotra ny aina ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho vitanao zany, tsy ho vitanao zany. Ary izay fitiavana zay, izay fanolorana fitiavana zay, izay tadio tsara ry havana fa rahalahy isany fa ny vehivavy ny zavatra andrasany tena andrasany an-tokantrano de miandry fitiavana izy, te ho tiany izy, ary misy besoin de sécurité ao aminy. Te atsiaro izy fa misy mpiaro, ary te atsaro izy fa tiana. Raha mijery fotsiny tsika jereo, fa inona ny mahatonga vehivavy moa manao beauté isan-karazany, manao lokomena, manao akanjo, manao adiny firy izy ny eo amin'ny fitaratra rehefa alohan'ny hivoaka sy ny zatra maro isan-karazany eny ivelany, satria te ho apprécier izy, te ho tiana izy. Tsy sanatria indraindray ny vehivavy tsy voatery ho ajejona na voatery hoe misy olona hafa ny ivelany mahatonga anazy manao an'izany, fa te atsiaro ho tiana izy, te ho apprécier izy, te aheno, te ahafantatra izy fa tiana izy. Ary zay raha malala tsy maintsy ao tokantrano ny voalohany am'izay. Rehefa tsy ao tokantrano ny misy an'izay voalohany, de tadio tsara fa lasa hitady an'izay any ivelany izy. Tsisy vehivavy raha lahy malala isany ka hoe mahatsiaro tiana izy ao tokantrano, mahatsiaro manana sécurité izy ao tokantrano, nefa nde hitady any ivelany. Tsy possible zany, tsy possible zany. Fa ny vehivavy matoa mandeha mivoaka ny velany de satria na izy tsy mahatsiaro tiana, na izy tsy mahatsiaro se sentir en sécurité ao anatin'ny tokantrano. Ka pratika vitsivitsy no ho resahako ny amin'ny hoe ohatry ny ao zany hoe fitiavana ny vady zany. Misy maromaro izy fa ny ka pratika ho resahako de ny teny tadio rahalahy isany fa Andriamanitra de miteny amitsika isan'andro. Andriamanitra de miteny amitsika isan'andro. Ary zany mahatonga anazy miteny, Andriamanitra de miteny hoe fitiavana mandrakizay ny itiavako anao, zany mamparetako ny famindram-poko taminao. Rehefa mainao an'izany ny fotsika, de miontana ny fotsika, de valy ny fotsika. Rehefa maheno ny tenin'Andriamanitra tsika hoe na de mifindra aza ny tendrombohitra, ny fitiavako tsy miala aminao.
miontana ny fotsika falitsika mahainao an'izany teny zany fa toy izao no nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao nomeno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy falitsika rehefa mahainao an'izany mahenontsika maheno fiertétsika maheno fifaliana feno sy tanterakitsika rehefa maheno an'izany teny mpitiavana omen'andriamanitra zany tahaka izany mihitsy ry havana ny vehivavy anjaranao lehilahy anjaranao vady no miteny amin'io vadinao io anjaranao no miteny amin'io hoe tiako ianao tsara ianao anjaranao no miteny an'izany anjaranao no miteny aminy anjaranao no manambara amin'izay ao anatin'ny fonao fa rehefa tsy ianao no miteny azy de tady io fa nivelany any tsy maintsy isy olo miteny azy fa mila an'izany ny sofiny mila an'izany ny fony mila anao miteny ny sofiny mila anao miteny ny fony fa tiany ty azy ianao mila anao miteny ny fony fa tsara izy mila an'izany ndraindray tsika lehilahy tsy mieritreritra rehefa mivoaka ny trano ny vady tsy esantsika saina ninina akanjo anaovany rahalahy malala izany rehefa mivoaka ny trano izy mba teneny tu es jolie maman mba miteny zavatra ohatran'izany tsara tarehy ny akanjo nenina zavatra ohatran'izany tsara tarehy be ndriny tsara tarehy be zao paozindry zao anjaranao no miteny an'izany voaloha fa rehefa tsy ianao ny miteny an'izany voaloha de ry lapitaingo tamboho ery tsy maintsy hiteny an'izany rehefa avy eo de rehefa avy eo ianao ny sorena fa tsy maintsy isy hiteny azy any ivelany any fa aloha ianao no miteny voalohany ianao no mahita ny fahatsarany voalohany ianao no miremarka ny fahatsarany voalohany ao anatin'ny tokantrano ary ianao no miteny azy an'izay ao anatin'ny tokantrano anisan'ny cas pratika akory havana ny Andriamanitra de manokana fotoana mandrakariva ho atsika ary Andriamanitra de tena ao anatin'ny fotsika miray amintsika manokana fotoana manome fifaliana atsika manome moment d'intimité ho atsika manome moment d'intimité misy fotoantsika tsarotsika hoe tena mila mitokana de mila tena miainy fotsiny fitiavanao a Jesosy mila tena misomanika fotsiny amin'izany fitiavanao zany a de zasy ianao rery mila miainao zany a mila mitapify fotsiny ao tratranao a de matsiaro afatiana ilaina koa zany ry havana eo amin'ny couple ilainy zany hoe ianareo mivady manana moment d'intimité fotoana mitokana na inona adidy maro isan-karazany na inona ataony vady ataony adidy ilaina tsy maintsy atao eo amin'ny zanaka fa misy fotoana koa ilaina mipivady fotsiny mba manana fotoana manokana mandeha manokana na makany amin'ny restaurant na mandeha mitsangatsangana rery na mandeha na tsy voatery mandeha restaurant mandeha tongotra rery any anaty natiora sy ny zavatra ohatran'izany miaina miaraka ny se retrouver ozy izy ny teny frantsay ny se retrouver de miresaka mifampilaza ny eo am-po ilainy zany mila kolokoloina raha malala isany zany tokantrano zany fa tsika indraindray variana mirotoroto ny fiainana androany a te hiteny satria tapitra ihany ny fotoana fa tsy maintsy mbola hotoizantsika amin'ny manaraka de hiteny aho hoe alao Jesosy Kristy no ivon'ny tokantrano fa rehefa Kristy no ivon'ny tokantrano de Kristy no manome anao saina azonao mity sy mifankaty ao anatin'izany tokantrano zany manome anao saina raha malala isany hoe ohatry ny ahoana ny fomba itiavako nyity vadiko ty androany lo mbola nlehilahy ny resantsika mety mbola hitoy kely fa mbola izy fotoantsika hiresaka ny vehivavy ihany koa de aoka ho an'i Jesosy Kristy rerany voninahitra satria izy no ivo ny zavatra rehetra amen.